tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Alahady fahatelo jona 2024 ny sakramenta masiny. Ny vatagna mandramasin'i Kristy, sorom-pihavanagna sy sakafo mampiray ny Eukaristia. Io noloa hevitra izay naroson'ny fiangonana mba hodinintsika amin'izao ankalazantsika ny sakramenta masiny izao. Ka mba ahafahantsika mandinika misimisy kokoa io loha hevitra io, dia andray hitandregny ny tenin'Andriamanitra tsika. Ary afaran'izay dia hiaraka hitandregny ny fampianarana toriteny izay nataon'ny ray aman-drenitsika dia ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ka atolotra anao ampitiavana ampanajagna ary agnatiny fo madio zegny ke mianao finaritra eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry, radio ny diocèse izay manambatra antsika ho olo raiky ary mianga mivantagna avy aty katedraly centre social polyvalent Lucien Botovasoa. Araho ary atramin'ny farany. Vaky-teny masina voalohany boky Exode toko 4:20 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Tamin'izany andro zany dia tonga i Moizy nitondra tamin'ny vahoaka ny tenin'ny Tompo rehetra sy ny lalàna rehetra, ka indray niredina ny vahoaka namaly hoe, izay teny rehetra voalazan'ny Tompo dia ho tanterahinay avokoa. Nosoratan'i Moizy avokoa ny tenin'ny Tompo, dia nifoha maraina koa izy, nanorina hotely teo ampoditry ny tendrombohitra sy nanangana tsangam-bato 12 ho an'ny fokiny Israely 12. Ary naniraka zatovolahy zanak'Israely izy, ka nanolotra sorona dorana tamin'ny Tompo ireo sy namono mbalahy hatao sorom-pisaorana. Nalainy Moizy ny antsasaky ny ra nataony teo amin'ny tany, ary ny ansasany nararany teo ambony hotely. Izay vao nalainy ny boky ny fanekena ary novakiny teo anatrehan'ny vahoaka izay namaly hoe, hataonay sy hoekenay avokoa izay rehetra voalazan'ny Tompo. Dia nalainy Moizy ny ra, nafafiny tamin'ny vahoaka sy nolazainy hoe, ity no rano fanekena nataon'ny Tompo taminareo momba izany teny rehetra izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
hisaorana ny Andriamanitra. Soratsike, Anadiamantra, Elaistuatsike, Mirani Christi, Nikalisi Soratsike, Anadiamantra, Nuirasatsike, Ainamini. Nikalisi Soratsike, Anadiamantra, Elaistuatsike, Mirani Christi, Nikalisi Soratsike, Anadiamantra, Nuirasatsike, Ainamini. Natokana nisy nanezikas, nilasa zawe farafaurin, Kataisa umangavaky we, Panganyavukua ni ulubende, Winmanavakyunitu umbumu, Mante marum sunataoni, Alekun kalis pamunzelena, Azukunena rantumpuciliga, Nikalisi Soratsike, Anadiamantra, Elaistuatsike, Mirani Christi, Nikalisi Soratsike, Anadiamantra, Nuirasatsike, Ainamini. Efekun voatzedulazek, efekun atean firenet, Zakantum tukuane, Iwe afatseminua azi. Itumpa satia panukuna au, satia panukumatukena au, Sanaka panukuvavina au, Indonikata kesulina au, Nikalisi Soratsike, Anadiamantra, Elaistuatsike, Mirani Christi, Nikalisi Soratsike, Anadiamantra, Nuirasatsike, Ainamini. Anakita suruki sarana, Yesuka mfukune narana, Nefekuni voatu kitamina au, Nefekana teyan firene nena, Nefekana teyan channa au, Jerusalem atanana au, Nere sotani raisi ikiapa, Nisanan netunuti yatsipika, Nikalisi Soratsike, Anadiamantra, Elaistuatsike, Mirani Christi, Nikalisi Soratsike, Anadiamantra, Nuirasatsike, Ainamini. Nikalisi Soratsike, Anadiamantra, Elaistuatsike, Mirani Christi, Nikalisi Soratsike, Anadiamantra, Nuirasatsike, Ainamini. Vaky teny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebreo, toko 7, 1:12 ka hatramin'ny 5:12. Ry kristianina havana, I Kristy no nefa tonga ampisorombe ny amin'ny soa ho avy, dia namaky tranolay tsara lavitra sy lavorary lavitra tsy nataon-tanana, izany hoe tsy mba anisan'izao zavaboary zao, sady tsy mba ranosilahy na ranjanak'omby, fa ny ranotenany no nentiny niditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra, indray mandeha monja dia ampy, ka nahazoa ny fanavotana mandrakizay. Ary raha ny ranosilahy sy ny ranjanak'omby aza mba amin'ny famafazana ny laveniny mbatotromby vavy na namasina izay voaloto amin'ny fanadiovana ny nofo,
mainka ny rany Kristy izay nanolotra ny tenany tsy manantsiny tamin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hanadio ny fontsika ho afaka amin'ny asa maty mba hanompoantsika n'Andriamanitra velona. Noho izany dia mpanalalana amin'ny fanekena vaovao izy mba hahazoan'izay voantso ny lova mandrakizay nampanantenena azy rehefa nisy fahafatesana hanala ny fahotana natao tamin'ny fanekena taloha. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masigny nosoroatany Masindahy Marika ny toko 4:10. Vatako ity, rako ity. Tamin'ny andro voalohan'ny azima izay fagnomanana ny Paka, dia nilaza tamin'ny Jesoa ny mpianany nanao hoe: Eza no tianao hagnamboaranay ny hihinananao ny Paka. Dia nagniraka roa lahy tamin'ny mpianany izy ka nilazany hoe: mankanesa agny an-tanàna ary hifanena amin'ny lehilahy iray mitondra siny feny rano ianareo ka manaraha azy. Dia lazao amin'ny tompo-tragno izay idiranareo hoe: izao no asainy mpampianatra lazaigna aminao. Eza ny efitragno hiarahako mihinana ny Paka amin'ny mpianatro. Dia hotoroa ny efitragno malalaka voavoatra tsara ianareo ka ao no agnamboary ho antsika. Dia nandeha ny mpianatra ka tonga tagny an-tanàgna ary nahita araka izay nolazainy taminy sy nagnamboatra ny Paka. Ary raha mbola nihinana izy, dia nandray mofo i Jesoa ka nohony efa notsofiny rano sy novakiny, dia nomeny azy ireo sy nataony hoe: reso, fa vatako ity. Rehefa izany dia nandray ny kalisy izy ka nohony efa nisaotra, dia nomeny azy izany sy nisotro an'izy rehetra, ary nolazainy taminy hoe: rako ity. Dia ny rano ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro. Lazaiko marigny aminareo fa tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho, mandra-piavy ny andro hisotroako izay vaovao agny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nohony efa nanao hira fiderana izy ireo, dia nankagny amin'ny tendrombohitra Oliva. Izany araka ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo sika dia niara-nankalaza ny trinité masina, ary dia nisika fa ny fankalazana an'izay trinité masina izay dia maneraka sika tokoa hibanzina amin'ny fiombonany izay ray zanaka sy fanahy masina izay, ary izay fibanzinana izay dia ansoantsika
tokoa mba ho fianakaviana iray ao amin'ny trinité masina isika ary dia manasa ary maniraka atsika amin'ny fanorenana an'izay fianakaviana izay. Dia izay lehilahy zay sika hoe génération des baptiseurs, taranaka manorina eglizy tranon'Andriamanitra ary eglizy olona velona ao anatin'ny fiomanana ny filan-kevitra pastoraly eto anivon'ny diocèse sika ahitasika ny sorodalana sy ny torolalana hoentina manatanteraka an'izay fanorenana izay dia ny anorenantsika an'izay eglizy olona velona izay. Ka izay indrindra ry kristianina havana marina amin'ny eglizy erantany any Roma dia tamin'ny alakamisy teo no nankalazana ny vatana mandra masin'ny Kristy, izany hoe ny fety Dieu moa no mahazatra sika dia ankalazay sika androany ny anyty amin'izao alahady izao ny fankalazana an'izay ary anaova sika procession dia bavaka be anambarasika fa eo anivosika tokoa Andriamanitra, tsy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika fa Andriamanitra eo anivosika, fa raha toa ary sika no manatanteraka an'izay procession dia mbavaka be izay, sy hoe frerehana na fisehosehoana na fanehoana fa mahery na tepoerapoera sanatria isika fa fanehoam-pinoana fa sy Andriamanitra lavitra tokoa no Andriamanitsika fa Andriamanitra eo anivosika. Ary dia izay no antony nanatanterahan'i Jesoa ny Eukaristia masina tamin'ny alakamisy masina mba ho anivosika mandrakariva izy. Ary dia izay no antony ilazany hoe atovy izao ho fahatserovanay ka fanehoam-pinoana faratampony zany no ataosika zao fa sy fisehosehoana na sagnatrian'izany manao carnaval isika, sy carnaval no ataosika katolika fa vavaka fiombonana ary anehoana fa Andriamanitra sy lavitra sika ary Andriamanitra mikarakara ary mikolokolo na foy ny ainy, izay no Andriamanitsika, izay koa no mahasarobidy an'izao procession ataosika izao anambarahasika fa nafoy ho asika, nafoy ny ainy ho ansika i Kristy, satria ny vatana amandra masin'ny Kristy no ankalazaisika ary lay sorona no ankalazaisika manokana isaky ny manao Eukaristia. Izay indrindra maninona no asina fety manokana aorinan'ny alakamisy aorinan'ny trinité masina atsika hoe aho teo andro alahady, anio alahady no ankalazasika azy. Ny antony dia satria tiany eglizy ho sapasika ary ivelomansika izay hoe sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika fa Andriamanitra mikolokolo ary mamelona asika amin'ny alalan'ny vatany sy ny rany, zany hoe fitiavan-dehibe no asehon'Andriamanitra asika ary izay ny tisika ambara amin'ny alalan'ny izao diabe ataosika izao. Ary manaraka an'izany raha isika manao an'izao diabe izao dia fantatra sika fa ny Eukaristia dia mampiray asika ao amin'ny trinité masina ary ao amintsika samy olombelona ary mampiray asika amin'ny zavaboary manontolo. Zay ny Eukaristia ankalaza isika, marina ho iaho teo isan'andro isika mankalaza ny Eukaristia fa tisitsika ary asain'ny eglizy asongadina manokana izany rehetra izany amin'izao alahady fankalazana ny sakramenta masina izao. Ary dia izay no antony anova sika anireo procession anambarasika an'izay fiombonana amin'izay. Ary dia izay no ataosika isaky ny mankalaza ny Eukaristia sika na manao communion ara-panahy sika na manao communion ara-sakramenta. Ny ambaran'ny communion teny frantsay dia fiombonana. Ary dia izay no asongaditsika amin'ireo
fety mizao fety ankalazay isika izao ary mivaky teny dia mampisongadina ny hevitra sirairay zay nolaza isika teo. Ny bokyny Exode dia manambara fa ilay zanak'ondry novonoina ka napetaka amin'ny tafitrano dia io no manambara fanekempihavanana. De izay ihany koa ny dikan'ny Eukaristia, i Jesoa nandatsaka ny rany ka nanao fanekempihavanana ka mampiombona antsika amin'ny Andriamanitra ray, zanaka sy fanahy masina, ary mampiombona antsika samy olombelona ary manova ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary. Efa nanotraterintsika zay tamin'ny Paka, ary de zay no anjara toeran'ny génération baptiseur, zany hoe tahaka ny Lucien Botovasoa sy matahotra sy mahavozo manolotra ny ainy mba ampiombona ny olombelona amin'Andriamanitra, ampiombona ny olombelona samy olombelona, ampiombona ny olombelona amin'ny zavaboary, sy hoe anao mesia vaovao isika fa manaradia ny Kristy isika, ka Kristy mpiarabelona amin'ny olona isika. Izay natao hoe taranaka mpanorona araky ny dinika efa natao sika 2 taona lasa izay toy izany. Ary de izao sika no manamafy an'izay amin'ny alalan'ny fandinihana ny filan-kevitra pastoraly, ka anjaratsika ary no mandiny tena amin'izao fotoana izao. Natao sika inona ny batemitsika ka anentsika tokoa ve nanorina an'izay eglizy olona velona zay. Efa 80 taona lasa zay na archidiocese, 80 taona lasa tokoa na archidiocese antsika, ka izay ihany koa mbola antitrateriny ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny kristianina Hebrio fa noho ny fanoloran-tenan'i Jesoa, noho ny fahafoizan'ny rany dia madio sika, zany hoe tonga zanak'Andriamanitra, sy hoe fanadiovana amina goma fa fanavozana ny fiainansika ka tonga sika ho génération mpanorona, zany hoe sy mpandrava laka isony sika, sy mpanapotika isony. Zay ny fanadiovana zay, ny manadio dia mametraka amin'ny tena toerany, ka ny tena toerantsika dia ao amin'Andriamanitra. Ansoina isika ho masina ho ilay taratasy ny soatan'ny Papa ho antsika, ary antsoina isika tahaka ny Lucien Botovasoa masina, ny dikany hoe masina dia ao amin'Andriamanitra. Ary zay ny fahadiovana zay, zay ny mahatonga ny hoe ny asambara ny sambatra ny madio fo fa hitan'Andriamanitra izy. Ny fahitanan'Andriamanitra dia manambara fa zanany tokoa isika. Ka ny evanjely amin'izao fankalazana ny sakramenta masina izao dia maniraka sikary voalohany ahay andray tsara, iomana tsara ny fandraisasika ny communion. Ary de zay no mahatonga ny sakramenta ny fampihavanana, ny kofesy sy misaraka amin'ny communion. Ho an'izay mazoto mandray communion dia mazoto mandray ny sakramenta ny kofesy. Ary zay no mahatonga ny pretra mialohan'ny fankalazana ny Eukaristia isa maraina mandray antsika amin'ny kofesy. Ka izay indrindra koa re kristianina havana manolotra ny tenantsika i Jesoa amin'izao sakramenta masina izao. Izy no manolotra ny ainy ao amin'ny Eukaristia, ary eo anivosika mandrakariva izy nilaza koa anefa izy ataovy izao ho fahaserovanay. Izany hoe ny izao procession ataosika izao fankalazana ny Eukaristia ary ny fandraisasika ny communion. Maro reo zanasika amin'ny toerana maro samihafa amin'izao fankalazana ny sakramenta masina izao, ary misy aza amin'ny eglizy iraka sasany mandray ny fanahy masina amin'izao fankalazana ny sakramenta masina izao. Dia izay indrindra
maniraka antsika izao fankalazana izao. Isika ho izy ny averimberina matetika, isika izao no Kristy mpiarabelona amin'olona, ka okary ho eukaristia koa ny fiainantsika, ho tahaka ny Masiny Maria nandray any Jesoa izy, nandray any Jesoa araky ny teniny ny Arkanjely Gabriel. Isika ihany koa mandray any Jesoa, ary de zay ny dikany valiteny ataosika. Amen. Manao tahaka ny Masiny Maria sika, aoko tanteraka izany dia maniraka sika ary ny fankalazana ataosika tahaka ny Masiny Maria naniraka azy andeha ho any amin'ny Elizabeta. De izao procession ataosika izao, zao fankalazana manetriketrika izao, fandrindra ho anareo zay mandray ny Eukaristia voalohany, dia maniraka anareo anana fiainana eukaristika, zany hoe manompo fanompona ny dikany Eukaristia. Raha tisika hoe ho anivosika mandrakariva Andriamanitra, raha tisika hoe ho anivosika mandrakariva Jesoa, ka raha teana tanteraka ny teniny hoe atovy izao fahatsiarovana ny dikan'izay, dia aoka koa isika ho mpanompo en'ireo manodidina antsika. Zany hoe manompo dia mikasaka mandrakariva ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny, ka manalavitra ny kolokolo sy ny fitapitaka ary ny rendrarendra sy ny lainga isan-karazany. Ny manompo dia maneho fifankatiavana, maneho asa fanasoavana araky ny hitatsika ao amin'ny Evanjely, ao amin'ny Matio 5:20, nona aoka ny menao anina, ny gadra aoka ny vanginao, na rary aoka ny vanginao, na sy ny tafy aoka ny menao lamba. Izay tokoa ny fankalazana ny Eukaristia, sy mijanona ao an-deglizy araky ny teny ataon'ny pretra hoe hitantana ny diantsika ny Kristy, dia isaorana ny Andriamanitra isika, dia izay indrindra manantanteraka ny asa famindrampo isika araky ny fampianarana ataosika tamin'ny taona ny famindrampo, ary zay no mitondra sika amin'ny asambarana. Aokary ho mpanompo tokoa isika amin'ny fiainantsika andavanandro. Ry Jesoa Tompo, nanolo tena ho anay ianao, ary eo anivonay mandrakariva amin'ny alalan'ny vatanao sy ny ranao, ary dia ianao koa ankehitriny maniraka anay eo anivon'ny mpiarabelona aminay, mba izahay koa ny Eukaristia ho an'ireo manodidina anay, ary dia izay no mahatonga anay ho tena ho génération mpanorona, satria mpampiavana izahay, mpampiombona izahay, satria izany ny Eukaristia mampiray, ka ampio ary zahay fandrindra amin'izao fiomananay akaiky dia akaiky amin'ny fankalazana ny flankevitra pastoraly zao, mba ampio izahay ho tena taranaka mpanorona tokoa tahaka ny Lucien Botovasoa. Lucien Botovasoa Sambatra, mivavao anay mba ho Eukaristia tahaka anao tokoa ny fiainanay. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy
fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasafa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi tout seul.